mianatra eo tongotrao. Fary miaravatsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny famitinana ny lesona voalohany amin'ity telo volana farany ity isika. Alohan'ny diratsika ny amin'izany famitinana ny lesona izany dia hivavaka ianay tsara anjesan-danitro mbola velom-pisaoranao izay ny amin'ny tombo-taona izay omenao anay, misaotra anao ihany koa izay manazava ny teninao ao amin'ny fiainanay, ahafantaranay ny fahamarinanao ary aoka horesen'ny lahatra ny fanainao masina izay mba hahafahanay mandeha amin'ny mpanetsetena ihany koa. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika moa dia manao hoe ilay ireo famantarana manondro ny lalàna. Ny tsy anjedy amin'ny Jaona 2:20 sy ny 1:30 manao hoe ary marina tokoa fa nanao famantarana maro hafa teo miason'ny mpianan'i Jesosy izay tsy voasoratra ao amin'ity boky ity fa ireo dia voasoratra mba hinonareo fa i Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra ary amin'ny finoana dia hanana fiainana amin'ny anarany ianareo. Rehefa nanomboka nanoratra amin'ny filazantsara ny Jaona dia efa nisy dika 3 momba ny fiainan'i Jesosy izay nekena ho voaheloka. Izany hoe ny filazantsara Matio, ny Marka ary Luka. Noho izany i Jaona dia mamerina kely ny fitaovana efa tafiditra ao amin'ny filazantsara hafa. 190 isan-jato amin'ny tantarany nitokana. Ny fomba fampisehoanan'i Jesosy ihany koa dia tokana. Ho an'i Jaona ny fahagagana nataon'ny Tompo dia famantarana. Ireo famantarana ireo dia nofidian'i Jaona ho amin'ny tanjona anankiray dia mba hinony izay rehetra mamaky azy ireo fa Jesosy ny mpamonjy azy ireo. Noho izany dia hanana fiainana mandrakizay izay mino sy matoky an'izany. Nandritra n'iny herinandro iny tsika dia namakafaka an'ireo fahagagana ireo. Ny fahagagana tamin'ny fampiakaram-bady tao Kana, ny fahagagana tamin'ny zanaky ny manam-boninahitra, ny fahagagana ihany koa tao amin'ny dobo ny Betesda zany ary ny famantarana ho an'ireo tsy te hahafantatra. Raha ny famantarana izay manamarika ny fiandohan'ny lalàna dia ny fahatapahan'ny divay izay nandritra ny fety fampiakaram-bady dia nahamenatra tokoa ho an'ny mpivady saingy noho ny fidiran'i Jesosy an-tsehatra dia afaka nandolotra ny divay tsara ho toy ny famaranana ny fety izy ireo. Ity fahagagana ity koa dia famantarana izay mampifandray an'i Jesosy amin'ny Mosesy ary noho izany dia manondry azy ho ilay mpaminany na ilay Mesy nambara ihany koa izy. Amin'ny fahamaritana an'ity fahagagana ity dia mitarika ny saintsika avy amin'ny rano ary famantarana ny fahadiovana ho amin'ny divay vaovao izay famantarana ny fanavotana. I Mosesy dia nanova ny rano tao amin'ny renirano Nily Eora zany fa Jesosy kosa dia nanova ny rano voadio ho divay famantarana ny rano manokana. Raha ny famantarana ho an'ireo izay tsy manana ny finoana dia hitantsika tao anatin'izany fa manam-boninahitra anankiray monina tao Kapernaona izay kivy noho ny aretin-janany dia nanapa-kevitra ny handeha ho an'ny Kana ary angataka amin'i Jesosy mba ho avy hanasitrana ny zanany. Raha nanao an'izany Jesosy dia hino azy izy. Tamin'ny tenin'i Jesosy ary tsy nisy pirofo momba ny fahagagana dia nino tokoa izy. Noho izany ny fahatokisany dia nanao ny dia sy nandany ny alina teny an-dalana ary rehefa nanambara tamin'ny fasitrana ny zanany dia tsy nisy afa-tsy ny fanamarinana fa sitrana tokoa izy tamin'ny fotoana nitenenan'i Jesosy ny teniny. Ny manam-boninahitra dia tsy maintsy nanapa-kevitra na inan Jesosy na tsy alohan'ny hahatanterahany fahagagana. Na dia tsy voalaza izany eo amin'ny tantara dia azo eritreretana ny ranomasiny manam-boninahitra rehefa nangataka ny zanany izay ankehitriny dia miankina amin'ny finoany manokana. Ny vaditenin'i Jesosy dia nanondro fa fantany tsara ny eritreritry ny manam-boninahitra. Ny fahagagana ihany koa dia tsy nanam-pirofo fa Jesosy ny Mesia satria hitantsika fa na Satana dia afaka manao fahagagana ihany koa. Toy ihany koa ny famantarana ho an'ireo kivy
mijaona toko 5 manao hoe rehefa nahita azy niandro teo Jesosy ary nafantatra fa efa edy izy nytao anatin'izany toe-javatra izany dia nanontany azy hoe dia ho sitrana ve ianao? Valo amby 30 taona dia fotoana ela amin'ny aretina. Anisan'ny vahoaka marary tafavory teo amin'ny dobon'ny Betesda ilay lehilahy dia nifidy an'ilay tena kivy indrindra Jesosy. Tateo aoriana dia nanondro an' Jesosy fa ny aretina dia vokatry ny fahotana. Ny aretina dia mety na tsy mety ho vokatry ny fahotantsika mivantana ihany koa. Saingy na inona ny aviany dia manana ny fahefana hanasitrana retintsika tokoa Andriamanitra. Tamin'ny baikony dia namaly ilay marary, nitsangana izy ary ny ratsambatany izay efa namelona nandritra ny 9 amby 30 taona dia nahazo hery. Ilay nanao ny tongony dia nanarina ny azy manokana. Ilay marary dia nahafantatra tamin'ny fanontaniana feno fitiavana ataon'i Jesosy fa nisy olona te hanampy azy. Saingy tsy nanampy azy hanao fombafomba fivavahany Jesosy nandidy azy fotsiny izy hoe mitsangana, eto ny fanjinao ary mandehana. Maro ihany koa ireo famantarana izay nataony ho an'ireo tsy te hanfantatra. I Jaona toko 5:12 dia manamarika an'izany manao hoe noho izany satria nanao an'ireo zavatra ireo tamin'ny sabata Jesosy ozy izy dia nanomboka nanenjika azy ny mpitarika jiosy. Tsy misy dikany fa rehefa sitrana dia iverina any an-trano mitondra ny entany ilay marary saingy nandika ny sabata izy. Manoloana an'izany fiampangany izany dia niary tena ilay lehilahy tamin'ny filazana fa ny mpanasitrana azy no nandidy azy hanao an'izany ary voavahany raharaha. Mihevitra fa te hidera ny mpanasitrana azy izy ireo rehefa nandrefa Jesosy no nanasitrana azy ary niazakazaka ilaza tamin'ireo izay nanontany azy. Saingy tsy ny rehetra no nanao toy izany tamin'ny famantarana ataon'i Jesosy. Fantatr' Jesosy fa hiteraka fitsarana mialoha izy rehefa nandidy an'ilay marary hitondra ny fandriany tamin'ny sabata. Ny tanjony dia ny ampieritreritra ny mpanohitra azy momba n'izay zava-dehibe kokoa. Ny fombany sa ny fanasitrana ny olona anankiray nahoana izy ireo no tsy te hahafantatra an'izany. Alohan'ny amaranantsika ny famitiana lesona an'io dia ity lahatsoratsy Madamo Mainty ity no entintsika nankatonana azy manao hoe ao amin'ny filazantsara dia aseho ny toetran'i Kristy. Rehefa nidina tsikelikely avy teo amin'ny seza fiandrianana izy dia voasarona amin'ny maha-olombelona ny maha-Andriamanitra azy fa ho fakagana nataony ny fampianarany ny fijaliany dia misy harena tsy mety ritra ny fahendrena. Voarakitra ho antsika tamin'ny alalan'ny fanahy masina ao amin'ny tenin'Andriamanitra tsy ho ampy ny fotoana andinihana ny fahagagana amin'ny famonjena fa mandritra ny taona maro Kristy no siansa sy hira ho an'ny fanahy vaovonjy ny fivoarana vaovao amin'ny fahatanterahany voninahitry'Andriamanitra eo amin'ny endrik'i Jesosy Kristy dia iseho mandrakizay ary ankehitriny dia tsy maintsy misy ny fitokisana tanteraka amin'ny fahamendrehany sy ny fahasoavany ary tsy maintsy misy ny fitokisana amin'ny tena ihany koa ary ny finoana velona ao aminy. Irina izany mba tanteraka amintsika tokoa ka tsy hanao toin'ireo mpitondra fivavahana tamin'izany andro anisika fa handray an'ireo famantaran'ireo mba hitsika hinotsika tokoa fa izy tokoa ilay zanak'Andriamanitra ka tonga nonina tamintsika. Amen. Iranay tsara indrisan-danitra mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany, misaotra any amin'ny toromarika rehetra nomenao nandritra ny herinandro iny. Aokan'izany teny izao sy teninao izany tsy handalo fotsiny any amin'ny fiainanay fa hitondra vokatsoa ahafahanay mihinanao bebe kokoa ka tsy hatahotra any amin'ny ho avy izay satria efa tonga ilay mpamonjy anay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.